zany amin'ny tombaovao malagasy fa nilarina fa 700 ny gazety so kosa no ivoaka amintsika ao amin'ny rampitso indro fitina amintsika folofolo ny lohateny misongadina ao anatin'izany gazety sa dimy taona izao no niarako taminao niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao nitoky ny famzahaina ao anatin'ity laharana fa 700 ity dia ny akanjo misoratsoratra izay indray ny lamaody ho an'ny vehivavy ho an'ny entin'ny gazety soa amintsika ary satria efa manakaiky ny fetin'ny mpifankatia izay ankalazaina isaky ny 14 volana febroary dia misy ny lalao atokany gazety soa ho valiana ao anatin'izany fantatrao ve fa ny fanampiana siramamy ao anatin'ny shampoing anasana ny volo izany indray izao no tena lamaody amin'ny fikarakarana ny volo any ivelany any mbola izany any ivelany any fa ny Polynésie kosa dia misy ny ville flottante izay malaza indrindra izay ho atao amin'ny taona 2024 misy milaza ny ivelany any fa ny 12 volana febroary 17 avy izao no faraandro fantanina no apetraky ny gazety soa ary misy ihany koa ny valiny apetrany amin'izany ao amin'ny pejy 4 fa koa ny gazety dia ho fantatrao ny mombamomba izay sationany amin'ny lohahevitra ho entin'ny gazety soa ihany ireo fa mbola maro be hatrany ireo lohahevitra nomany no antsika mpamaky ny gazety soa azadinoana dia mirapitso ny makany anjara gazetinao soa izay hita ao anaty gazety Midi Madagasikara eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao zay zany fa dia rampitso ao anatin'ny gazety Midi Madagasikara no ahitana ny gazety soa larana fa 700 faraka ny vaovao azo vazao ariva izao dia hitrangana savorivory eny amin'ny faritra Itosy sy ny manodidina eny zany hoe niny Pasika niny Kasina eny amin'izao fotoana itenenana izao misy ny savorivory misy ny fanakanan-dalana ataon'ireo mponina satria dia tofoka sy leo ny fatapatapahan-jerina ny délestage avy amin'ny famatsiana herinaratra ny mponina ka manatanteraka izay hetsika izay eny amin'izay faritra Itosy Pasika Kasina sy ny faritra hafa izay ihany koa ezahana hatrany hitondra izany antsika ho amin'ny rampitso anatin'ny fampahalalam-baovao hatreto kosa nefa dia ho farana antsika ny fotoana dia mametraka ny velomandra-pitafa ho amin'izay indray makasitraka tompoko